Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao, hanome anao araka ny fonao anie izy. Na inona ilainao, azon'Andriamanitra atao sy omena anao zany. Na hevitra, na famerenana milaonina, na fananganana, na fiovana, na vahaolana, na fanasitranana, na inona ilainao, Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao. Hanome anao araka ny fonao anie izy. Manasa anao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana Jolay, isan-kariva, rehefa talata sy alarobia ary alakamisy, etsy amin'ny raika sandohana Analakely, amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany. Ny eny amin'ny Chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany. Tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Tsy mitory, tsy misy porofo zahay. Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo ao anatin'ity fandarana anio ity. Miarabantsika rehetra koa ny tenako Révérend Fara Andrenarivo. Eny ary tiako ny mampafantatra antsika ity ampiandohana fa manana fotoana lehibe maro isika izay rahanao fiangonana Evangelique Chaîne izay noko tanteraka fa afaka hitondra fiovana sy fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Ny voalohany amin'izany dia amin'ity volana Jolay ity. Amin'izao volana Jolay izao isan-kariva rehefa amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 sasany, rehefa talata, larobia, lakamisy, talata, larobia, lakamisy hariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany dia misy fotoana lehibe amin'ny fiangonana Chaîne izay resahana indrindra ny amin'ny hoe anefa ny ren'ny fonao izy, araka izay voasoratra amin'ny Salamy 20 ka ny 14. Izay fotoana izay ihany koa dia misy ny Tanjombato rehefa talata, larobia sy ny zoma, talata amin'ny 12 sasany, larobia amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 ora sy sasany. Ao anatin'izay koa dia mbola manana fotoana ihany koa tsika rehefa isan-kalahady izay resantsika mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Isan-kalahady ary tena beda be ny fiovana, ny fagagana, ny fanasitranana sy andraisin'olona rehetra tonga nanatrika an'izany. Ka ireo fotoana moa efa arak'izay volasay dia efa nanomboka kanefa mbola tsy tary ianao fa mbola afaka manatrika an'ireo fotoana ireo satria mandritra ity volana Jolay ity tsika dia manazay aloha hevitra isaky ny andavanandro ary ny andavanandro sy ny alahady koa zany samy manana loha hevitra moa ireo araka ilay nazavain'ny Bishop teo. Manasa anao izay ho tonga amin'ireo fotoana ireo fa Andriamanitra io tsy mihevitra zavatra ratsy mikasika ny fiainanao fa te hasoa ny fiainanao. Amin'ny fotoana ianao hanolotra ny fiainanao azy azo antoka fa tsara karakara ny fiainanao mihoatra izay eritreretinao anaovana azy satria betsaka ny olona indraindray mieritreritra rehefa nompo an'Andriamanitra sao dia vao mainka mesahirana misy zavatra diso indraindray eritreretin'ny olona hoe rehefa manompo an'Andriamanitra angambany dia veo lasa miereraka mieratsy ny fiainana fa raha misy ny tena hoe azo antoka ahafahanao manana fiainana tsara, ahafahanao manana fiainana tsara dia ny fiainanao izay eny tanan'Andriamanitra. Ka izay indrindra koa no mahatonga anahy te hiresaka aminao ny fitombavaka lehibe izay karakara ny fiangonana Chaîne manomboka amin'ny volana Aogositra. Misy fanatsarana ny fitombavaka amin'ny fiangonana Chaîne manomboka amin'ny volana Aogositra izay hanasana antsika rehetra. Voalohany dia ny fitombavaka maraina moa zany tsy miova, miditra amin'ny 9 dia amin'ny 7 sasany dia amin'ny 5 dia amin'ny 10 sasany. Ny Tanjombato amin'ny fiangonana Chaîne dia amin'ny 9 sasany, amin'ny 20 sasany sy amin'ny 10 sasany. Fa ny atoandro indray dia misy fotoana manokana indray amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 1 sasany amin'ny teny Eglise na amin'ny teny frantsay. Ny teny Eglise amin'ny raika sy ny teny frantsay ny amin'ny ritsy. Dia amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 sasany eto ilay izy. Ny amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 sasany dia fotoana manokana hitezana ny tanora fotsiny ao amin'ny raika io zany. Isan-kalahady manomboka izao zany dia misy fiangonana ho an'ny tanora rehefa alahady amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany. Adiny totriny inona vita anatin'ny adiny iray avy tan-javatra beda be mihitsy ao anatin'ny adiny iray. Misy ten'Andriamanitra ao 20 minitra na 30 minitra na 20 minitra eo dia rehefa misy hira fiderahana ao, misy dia misy hira, misy zavatra be da be ao anatin'izay adiny iray izay. Ka manasa antsika tanora rehetra ho avy manomboka amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Dia rehefa amin'ny 1 sasany ihany ka hatramin'ny 2 sasany indray ao amin'ny ritsy indray dia fotoana natokana indray ho an'ny couple rehetrarehetra na hoe couple hivady na hoe ny couple efa manambady zany. Ny olona tsy manambady tsy manatrika an'izay
fa tsy maintsy olona efa manambady na olona vao hivady fa en couple zany dia natokana ho an'ny couple rehetra irisahana mikasika ny fitiavana sy ny fiainatokantrano sy ny ohatran'izany ho amin'ilay izy ka rehefa lady manomboka volona aogositra amin'ray sasany ka hatramin'ny roa sasany ny eny an-tanjom-bady koa dia tahak'izay amin'ray sasany ka hatramin'ny roa ora sy sasany ka manasa antsika rehetra amboary dia n'izao ny programmanao fa tena finaritra dia tena finaritra ny fotoanantsika zay rehetrarehetra moa dia ny anton'izay tsy ny anam-pitombona fotoam-bavaka fa ny tena hoe ahafahana mijery ny sehatra rehetra satria raha mijery fotsiny tsika ny tanora maro amin'ny tanora amin'ny fahalalava amin'ny fiainana ary betsaka amin'ny tanora no ny tsy fisininy angamba ny mety tena hoe fitezahana ara-panahy angamba ny ilazako azy araka ny tokony ho izy dia lasa maro ny tanora izay manan-javatra tokoa au lieu de tokony hoe fitahina ny zavatra napetraka Andriamanitra ny anaty ny fitahina ho an'ny hafa dia lasa mivalavo lasa mivadika zavatra hafa ny zavatra rehetra ary eo koa ilay nyteneny teo ny amin'ny vie de couple satria io koa ny anisan'indray mbola be tantara be mihitsy amin'izao vanim-potoana andro zao dia ny olona nanara-tokantrano izay tena manahirana satria miatraika hatramin'ny ankizy miatraika amin'ny zavatra maro miatraika ny zavatra be da be mihitsy io na resaka fahasalamana na éducation any ankizy fitezana ny ankizy na ny fidiram-bola ao an-trano na ny filaminana na ny fiadana an-tsaina tena misy fiatraika be da be mihitsy satria raha olombelona tsy afa-menantsisy fitiavana tsisy olombelona tsy mila fitiava zany laingy zany na izy na izy mialatsiny raha nao vazivazy kely na mopera aza na masiry mila fitiavana tsy midika izany hoe manambady izy fa ny olona rehetra dia tsisy tsy mila fitiavana ary izay ny mahakararary andra olombelona amin'ity resaka fitiavana ity fa rehefa fantatra ny tokony atao ka manapa-kevitra hanao an'ilay izy ny tsirairay indrindra ny couple dia afaka mahafinaritra ny fiainana zay indrindra fa mila fantatra fotsiny nanaraka izay tokony atao ary zay moa anaty lisy tiana ihany manamarika fa tsy hoe izarany traikefanay manokana fa ny ten'Andriamanitra no jerevantsika hoe inona marina ny tena sitrapon'Andriamanitra ao anatin'io vie de couple anao io fa tsy hoe kory hoe resaka miainga amin'ny zavatra ohatrany hoe traikefa manokana le izy dia ny anankiray faharoa amin'ny volana aogositra zay fotoana lehibe dia misy koa fotoana anankiray isaky ny arivo amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina sasany amin'ny volana aogositra io zay talata larobia lakamisy amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina sasany eo amin'ny raiky sandoana lakely dia ohatr'izay koa any Tanjombato fa ny atoandro indray eny talata larobia zoma amin'ny roa ambin'ny folo sasany ny talata amin'ny roa sasany larobia ary amin'ny roa ambin'ny folo sasany zoma izany io fotoana io dia manana lohahevitra tena miavaka hoe fionam-be fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra fionam-be fandraisana hery atao inona le hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra fosiny reto olona reto koa mahita tenenina foana ny tena marina dia zao arakaraky ny amakina ten'Andriamanitra sy andiniana ary andalinana sy saintsainina dia gaga ianao mahita ny areniny ten'Andriamanitra zay tena mbola tsy niainanao akory araka ny tokonao izy ary avy amin'ity ten'Andriamanitra omeko anao ity no antony aloha hevitra io ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo dia zao voalazan'ny ten'Andriamanitra iry amin'ny andiny faraka ambin'ny folo ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro mamela makasa ny baiboly teny Eglise version New Living Translation hoy izy hoe God gave Paul the power to perform unusual miracles zany hoe Andriamanitra dia nanome an'i Paul hery anao fahagagana tsy mahazatra unusual miracles pluriel amin'ny teny gasy izy dia hoe fahagagana lehibe maro zany hoe le fahagagana ny-tranga zany dia fahagagana goavana ary fahagagana tsy mahazatra unusual miracles tsy mahazatra ka eto amin'ity ten'Andriamanitra ity zany dia raha mamaky ianao dia nitetin'ny fiangonan'i Paoly tamin'ity tantara teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatsimy ambin'ny folo dia nampianatra ny izy tamin'izany satria ny olona ny teny hoe batisan'ny jaona ihany ny fantany dia mikasika ny ezaka fibebahana dia aveo Paoly mitoro tamy mikasika ny intizy teo ny batisan'i Jesosy tompo dia mivavaka andreo Paoly dia feno fanamasy izy rehetrarehetra dia tamin'izany zany vory teo daholo no mpianatra dia nandritra ny roa taona Paoly nampianatra foana tena fivorim-be mihitsy zany Paoly tena nitaizany olona mpianatra ny ten'Andriamanitra
avy eo amin'izay tao anatin'izay paoly nanao fahagagana lehibe maro nomen'andriamanitra hery izy dia nampanaovan'andriamanitra fahagagana lehibe zay tsy mahazatra dia izay mihitsy ny loha hevitra ty fitombavaka ty hoe fionambe fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra andriamanitra dia tena tsy miova Hébreu toko fatelombe folo andininy fahadimy andininy fahavalo dia minazy hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ka amin'ity ndre mandeha ty mahafiona amby azy dia izy mpanompon'andriamanitra maro vitsivitsy hiaraka aminay mivady hifandrimbona amin'le fotoana satria mandritra ny ray volana le izy isaky ny ariva talata-bilaka misy amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny ena sasany misy indray ny atoandro ny fiangonana saina eny Tanjombato talata larobia zoma amin'ny 12 sasany talata sy ny zoma larobia amin'ny 2 sasany dia ho avy eo pasteur Jocelyn Ranjarson ho avy eo apôtre Michael ho avy eo bishop Lanirandremisolo ho avy eo pasteur Hertina zany hoe pasteur Hertina amin'ny fiangonana vaon'ny oloko moa zany reo no misy sady ray aman-dreny misy koa ny rahalahy namana ao anatin'ny asa fanompona zany hoe mpirahalahy ao anatin'ny fanompona zany ifandrimbona samy nomen'andriamanitra mahasamihafa azy ireo mpanompon'andriamanitra ireo zany nomen'andriamanitra ny fahasoavana révérend manana eo koa pasteur Jocelyn manana apôtre Michael manana bishop Lalaina manana pasteur Hertina koa manana zany hoe samy manana ny fahasoavana reo misy samy mitondra zay zavatra nomen'andriamanitra azy inona ny tanjona amin'ny fiovana fahagagana tsy mahazatra zany hoe anao zavatra surnaturel maro andriamanitra zay tsy mahazatra iovan'ny fiainanao ka amboary ny programanao fizay rehetrarehetra eo ny fandimby ao anatin'ny ray volana mandritra ny volana aogositra ho ampiasain'andriamanitra hivavaka ao anao fa tena azoko antoka tsy maintsy miova ny fiainanao azoko antoka mihitsy ny bishop satria mino fa reo olona zay mpanompon'andriamanitra zay hiara-izara ny ten'andriamanitra arantsika ireo moa dia olo fahasoavana daholo izy ireo dikan'izany zany atavy dia atavy tonga amin'ny teny baiboly hoe fokisanao nitsoka sy nitavy an-tranonao zay andriamanitra ka manaroatra zay manasanao anatin'le fotoana ty fotoana ty tianay mampatsiafa ny volana aogositra izy ty fa tsy hoe ty volana jolay ty fa mandritra ny volana aogositra dia zao dia homano ny programanao ho amin'le fotoana tsika lehibe ireo averiko tsara le fotoana amin'ny volana aogositra dia talata-bilaka misy amin'ny dimy sasany eo amin'ny raikzy any Tanjombato hoe fiangonana saina Tanjombato dia talata larobia zoma amin'ny 12 sasany ny talata sy ny zoma fa amin'ny 2 ora sasany kosa ny fotoana iny izy teo alarobia izany fionambe fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra tena mivavaka anao zay dia nizao zany akory tsy midika hoe amin'izay anao vao avy fa amin'ity volana jolay ty koa dia efa miresaka tsika ny hoe anefa ny riny fonao izy sy atateraka ny fisainanao rehetra isakariva etsy amin'ny raiky sandorake be da be no nefa nahita fiovana fahagagana nanomboka tamin'ny volana metantsika efa nanao fotoana samy hafa foana isakariva ary tena tsy akijanona ny fiasan'andriamanitra ny fiainan'ny olona satria andriamanitra tsy hoe manao zavatra ray andro dia afaka taona ndray vao miverina fa miasa isan'andro ozy raha mbola atoandro ny andro dia miasa ny zanak'olona dika zay Jesosy dia miasa isan'andro azay mahatonga antsika milaza fa velona Jesosy velona mihitsy izy ary betsaka ny olona nandray diso hevitra ohatrany tamin'ny andro taloha mieritreritra an' Jesosy ho mpamina ny lehibe fotsiny mieritreritra an' Jesosy ohatrany hoe isan'ray fotsiny ohatrany Elia na Elisa na Jeremia na ohatray fa Jesosy dia tena hoe andriamanitra velona manjaka ary mahery vaika amin'ny fiasany zay mbola afaka hisy fetraikany sy hanova fiainanao anio sy ny rapitso sy ny moavinao ray manontolo matoky zay fa voarainao ny fandaharantsika ary manasanao zay ho avy amin'ireo fitombavaka rehetra zay fanambaranay teo fa dia mirary soso ny fitahin'andriamanitra antsika rehetra zay bishop Patrick sy révérend Faradrenarivo avy amin'ny fiangonana saina tomboa fa soavana tao ny fiangonana évangélique saina dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao anome anao araky ny fonao anie izy na inona ilainao azon'andriamanitra atao sy omenanao zany na hevitra na famerenana amin'ny laoniny na fananganana na fiovana na vahaolana na fanasitranana na inona ilainao andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao anome anao araky ny fonao anie izy manasanao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana jolay isakariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ny eny amin'ny saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao tsy mitory tsy misy porofo zahay